ripsitaka mijangajanga tsy fantatra reo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fa avalon'Andriamanitra izy ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina ny fanahy izay nampitoeriny ao anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy koa hoy izy Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporoa saina oria sy mitomania ary midradradradra aoka hody fitomaniana fiomezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo manetre tena eo anatrehan'ny tompo dia nandratra anareo izy zay ten'Andriamanitra izay lavalava moa ny vakitsika fa eo amin'ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo ny tena zavatra tiana ho zaraina ankehitriny dia araka ny lazaiko teo hoe ny ten'Andriamanitra io dia mitona antsika rehetra indray anaiky an'Andriamanitra hoy isika hoe misy ary ve kristianina tsy manaiky an'Andriamanitra ry havana raha mitona antsika androany ny ten'Andriamanitra anaiky azy dia tena misy tokoa miexista mahita tokoa Andriamanitra hoe misy na dia efa kristianina aza na dia efa mpino aza no tsy manaiky an'Andriamanitra dia tomina zasanao zay eto anio tena eritreritra ny fiainantsika tena andinika ny fiainantsika hoe sao dia ianao koa ilay olona tsy manaiky an'Andriamanitra sao dia ianao ilay atsoan'Andriamanitra hoe tsy manaiky azy ka dia mitona asy ianao izy anio hoy izy hoe maneke an'Andriamanitra amen ahoana moa ny endrika isehoany zany atao hoe tsy manaiky an'Andriamanitra ny kristianina iray endrika isehoany lay hoe tsy manaiky an'Andriamanitra ny mpino ohatra vitsivitsy hoentina ampisehoana amintsika nazavana amin'izany amintsika hoe rehefa hoe ny mpino hoe Andriamanitra tena mahasorena be zao zavatra mitranga lalovany fiainako zao aiza renao amin'izao hoe tena ohatra ny tena mahavariana kosa aloha manino ianao tsy mamonjy tsy morotsaka tseritra dia monomonina isika manometsina an'Andriamanitra isika au lieu de manao fiderana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fakasitrana an'Andriamanitra fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia fimonomonana ny ataontsika fanomezantsiny an'Andriamanitra ny ataontsika fametra-panontaniana vokatry ny tsy finoana no ataontsika ny tahaka izany ohatra dia endrika anankiray isehoany ilay hoe tsy manaiky an'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay tsy manaiky an'Andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay satria ny baiboly dia mampianatra sy mitona antsika hoe misoran'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra halleloia rehefa misy zany toe-javatra mitranga normalina be rehefa mahafaly sy mahafaposy mety amintsika ny zava-misy dia misaotra vetrantsika normalina zay na dia ny akoho misotro rano raha mahay misaotra ozy ny gazy hoe ny akoho misotro rano na vela kely eo angeta zany dinisy izy ireo hainy misaotra hainy miandrandra manao fisaorana dia normalina nitsika raha ohatra ka misaotra an'Andriamanitra koa rehefa mety ny zava-drehetra mahafinaritra ny zava-drehetra mateo ty ny zava-drehetra araka ny eritreretintsika ny fandehan-javatra fa ny zavatra tsindriana eto dia rehefa tsy tahaka izay ry havana fandehan-javatra rehefa manafotoana rehefa tsy araka ny nandrasana rehefa tsy araka ny eritreretina rehefa tsy araka ny neverina rehefa tsy araka ny netina mambavaka rehefa tsy araka ny fomba fisainantsika tsy araka ny eritreretina nantenaina sy nandrasana sy nangatantsika ny fisehoan-javatra dia ao anatin'izay no toman'Andriamanitra atsika hisaotra azy hisaotra tahaka ny hoe nahazo zavatsoa ohatra mifanohitra le zavatra hoe zavatra tsy mety amiko ve no azoko dia hisaotra fa izay indrindra ry havana no anisan'ny endrika anankiray anehoantsika amin'Andriamanitra manaiky anao Andriamanitra misaotra anao amin'ny zavatra rehetra amen dia tomina izasy ianao olona naiky an'Andriamanitra maneke an'Andriamanitra hoy izy ny anisan'ny endrika anankiray anehoantsika ny fanekentsika an'Andriamanitra tsika mahay misaotra azy amin'ny zavatra rehetra tsy mahafapo ny fandehan-javatra ve misaora azy tahaka izao ve ny mpivory eto misaotra azy misaotra azy tsika azonareo ve tsy mbola tonga ve ny vahaolana nandrasanao misaora azy misaotra Andriamanitra fa fatatrao ny fisehoan-javatra eto amin'izao fotoana izao dia misaotra anao manome voninahitra anao satria
ny fihevitra tsy mba fihevitrareo hoy Andriamanitra. Alleloia. Lalako tsy lalanareo hoy Andriamanitra, tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no avon'ny lalako amin'ny lalanareo ary avon'ny fihevitra amin'ny fihevitrareo. Zany hoe Andriamanitra dia tena tia ampiseho sanam-pirofo amintsika mandrakariva fa tena lehibe sy miezinezina izy ary tsisy zava-magaga zay tsy hainy. Dia ny fisehoany zavatra mifanohitra amin'andrasantsika indraindray fomba hoentiny anehoana fotsiny hoe hainy ny mampizotra mandeha sy mampilamina amin'ny fiainantsika, na dia tsaraka ny feritreritatsika arany zava-misy averiny, na dia tsaraka ny neverintsika azany zava-misy, dia hainy ihany ny mampandeha sy mampilamina amin'ny fiainantsika. Izany ny anisan'ny antony andalovantsika zavatra amin'ny contrariantsika indraindray. Azontsika le izy dia hoy Andriamanitra amintsika rehetra androany hoe manekenao an'Andriamanitra. Halleloia. Manekenao an'Andriamanitra, misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Halleloia. Dia anisan'ny fomba anankiray ihany koa endrika fomba isehoany ilay hoe tsika tsy manaiky an'Andriamanitra. Alao fandraisana anjara mitentsika ohatra ary samimba miteny hoe zay mandalo ao an-tsainy hoe endrika anankiray endrika isehoany ilay hoe tsy manaiky an'Andriamanitra tsika hoe tsy nanaiky an'Andriamanitra tamin'ny situation anankiray iny. Samia mieritreritra kely dia samimba miteny ary ohatra endrika mety isehoany zany antsoina hoe tsy manaiky an'Andriamanitra tsika, tsy manaiky an'Andriamanitra ohatra tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, tsy manaiky azy. Ohatra tena tsapanao mihitsy ny Andriamanitra mibitsika aminao manokana hoe mandolianao mivavaka zao. Ny zavatra tena mety ohatrany hoe ohatrany tsy mampilampilamina fo mampanahitsika, tsy haitsika mazava, tsy azontsika faritana, tsy fantatritsika ny zava-misy any ambadika any, tsisy fantatritsika ny zava-misy eo, zava-mitrangana, fa ienao au plus profond de toi-même, ienao mihitsy hoe misy feo mibitsika hoe manery anao mandoalia mivavaka dia mivavalo. Dia ao anatin'izay zava-misy raha vavy sy anada zavatra mety mitrangany hoe au lieu de lasa ianao mandoaly ka mivavaka dia ozy ianao aiza ny télécommande teo lasa tiktik zava-misy. Bon, za efa mataonany agnamany tsy mijery télé fa ny ainako zany zavatra fantatry mazava amin'izay koa misy fotoana nanao an'izany koa ny tena hoe au lieu de le lasa mandoalika mivavaka dia naleo nahaka an'le télécommande amonoana eritreritra n'ilay hoe andana mandoalika kely. Tsy manaiky an'Andriamanitra tsika tamin'izay fotoana izay, amin'izay fotoana izay. Ohatra anankiray mbola manana lazaina ve tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra araka ny lazainao zany zay ny tsindriko raha mba misy manako lazaina kely koa ohatra hoe endrika mety isehoany ilay hoe tsika tsy manaiky an'Andriamanitra. Misy aretana ohatra mangataka fanasitrana ianao dia ohatra natsapa ianao fa hoe tsy milalana tondran'Andriamanitra asisana azy dia rahanao izy nefa vomaika na ohatrany tsy hitanao ny fahasitranana, ohatrany vomaika na tombony aretina ohatra fotsiny zany tsy hoe nanome tsiny direkta fa misy tsiny kely ihany na avy ihany tamina fahatesana mamana satria mbola mieritreritra foana raha tsy natena tany amin'ny tany izy satria tany fotsiny tena nafaraka azy dia ohatra tsy mety tany fotsy le hoe tokony tsy mety natany izy satria efa ny tsara izy tokony sotroina izy ela be mihitsy avy nanaiky hoe zay lalana tondran'Andriamanitra antony nataony an'izay tsy hoe tsy mety mivavaka ataonao fa fantany fa zay ny tsara ho any rehetrarehetra dia manaiky ianao satria tsy hoe mandahanao izy fa izy mahafantatra nomenao zavatra tokony tsara. Amen. Marina zany. Zay endrika anankiray voilà zay mihitsy hoe misy zavatra tena meketsika hoe zao ny tena tokony ho izy nefa ny ozy Andriamanitra tsy izay fity dia tsy manaiky an'le anankiray tsy mifanaraka tamin'izay tsy manaiky an'Andriamanitra dia enitsika amin'izany fa tsika no misouffrir en fait à l'intérieur de nous-mêmes mazava be mihitsy ohatran'ny Monsieur Lucien zao tena ohatra anankiray kaiky hoe sarotra be taminy mihitsy nanana tena hoe fahasitranana ny fonina ratra
mandra-panekeny hoe bon le anao aza mety le izy tany any hôpitaly fa nytiny me solution hoe raha tsy tany any hôpitaly izy ohatra mety mbola tsy maty dia hitanao ao anatin'le miziriziry tsika ianao mihitsy hoe ianao en fait no misofrira mararirary mihitsy any anaty any a mampiseho daholo izany hoe izany no mahatonga an'Andriamanitra mitaona androany manekenao an'Andriamanitra alleloia izany no ampilamina ny ao anatintsika nanantsika fiadanam-po ohatra anankiray ve mbola manatona zay be zay a misy zavatra majinika be dia be mihitsy ny amin'ny fiainana andavanandro zay ohatra ny maninona foana ianao hoe maninona no ohatra zao nefa takizay sy nangataka foana ianao hoe mba arovan'Andriamanitra mba hanao an'izao nefa tranga le zavatra dia ohatra ny tsy tianao le zavatra mitranga satria ohatra hoe ereuranao a no nahatonga an'izy nefa tsy fantanao fa Andriamanitra no namirany zavatra toy zay misy antony iny ary tsy fantanao raha tsy aoriana amen halleloia dia alohany sao dia mbola misy te handray fitenenina madame Ioly hoe endrika anankiray isehoan'le hoe tsika tsy manaiky an'Andriamanitra misy situation mitranga ao amin'ny fiainanao ohatra fotsiny hoe zaho androany efa fomaraina dia varaka napetraka amin'Andriamanitra ny journée hoe apetraka aminao ny train andehanako tsy mitara miala tao trano dia lasa tonga nefa dia tonga eo amin'ilay gava supprimer daholo ny rehetra dia menimeny ianao le de hoe misaotra an'Andriamanitra zay zany dia koa zany anisany hoe satria efa napetraka taminy zavatra rehetra dia zay dia tokony hoe naisaotra eny aho fa ahoana zany le ataoko a tarizay aho fa nanatiny ny tsy fahaizana miaino an'Andriamanitra zany tsy manana dia tsy fanitenana misaotra dia monina tena monina tena hoe za zao lasa tara nefa ny efa mba nanao ezaka be tsy ho tara cette fois si tena manao tiako ho tonga any tsy tara kinanjo ny train tsy nisy daholo dia tonga any any ataran'ny olona rehetra tsisy mahafantana dia tena maro tena be indraindray hoe tena tiako lazaina amin'ny tany aman-danitra fa tena efa nanao mihitsy aho hoe tsy ho tara ohatra fotsiny iny ary mbola endrika fotsiny miseho any amin'ny olona any ampiangony iny hoe tara fa rehefa any ampiasana ny tena mbola grave be le ato tena araka n'le lazainy monsieur Lucien ohatrany hoe tena ohatrany misy tena sarotra be manaiky hoe tena ny olona tsy ino mihitsy hoe misy toe-javatra ohatray tany anaty métro nefa za fa mba pour une fois tsy ho tara ny atongavako any ampiasana ny aingaloha be dia marina izany tena misy fisehoan-javatra matetika tena hoe mifanohitra ny fomba fisainantsika sy ny eritreretintsika na dia heverintsika sy ekentsika tena marina sy rariny aza lay tao an-tsaintsika le fisehoan-javatra mitranga tena tsy araka n'le marina sy rariny araka an'saintsika dia ao anatin'izay indrindra Andriamanitra no mitona antsika hoe maneky azy matiky azy amin'ny fonao rehetra maneky azy amin'ny alehanao rehetra oabolana toko 7 dia ny andinin'ny 5 maneky azy amin'ny alehanao rehetra izy andamina ny lalanao misy tantara anankiray ty tiako ampahirezana antsika ankizy mirahalahy dia mivoaka ny trano izy nilatsaka ny laneige rehefa nilatsaka ny laneige a dia nisy camion anankiray nandalo dia rehefa nandalo le camion dia nanaiky nitondran'izy mirahalahy hoe andao ary hoentinareo fa latsaka ny laneige zany hoe hoentina any amin'izay tokony hodina dia rehefa hoe andrain'izy mirahalahy nefa n'le camion dia ozy lay mpitondra camion hoe tsy maintsy ajanoko eto aloha nareo ary ohatrany hoe nisy fotoana fanaovan'izy sy le mpitondra camion izy mirahalahy sy le mpitondra camion hoe ay hoe rehefa miverina raisiko nareo rehefa miverina dia kanjo rehefa lasa le camion zany dia miverina amin'ny io lalana io ihany izy akandreo ndray atonga andreo hafa mody any an-trano na eno fiderana le izy mirahalahy teo amin'le nisarahan'izy le mpitondra camion dia nifampiresaka izy mirahalahy hoe andao anatrika n'ilay zany zavatra enitsika zany dia rehefa nandeha tany zareo ka fitaom-pivavahana le izy dia rehefa tonga tany amin'ilay fitaom-pivavahana le izy dia ozy le anankiray hoe ndao ahijanona anatrika dia ozy le anankiray ka le camion raha tonga akatsika dia ahoana sahirantsika rehefa avy eo andeha hody tsisy camion dia ozy le zoko hoe ndao hijanona anatrika le fitaom-pivavahana fa hain'Andriamanitra rehefa avy eo mandamina an'izany
de nijanona izy mirahalahy janady ny ray de rehefa vita fitaovana lasa izy mirahalahy zany hoe andeha hiverina ry am'le fotoanany fanaovany tamin'le camion iny koa le camion vao tonga nanao fialatsiny be le ranga mialatsiny fa taradiny ray a nametraka anareo mirahalahy adiny ray azonareo ve le izy zany hoe izy mirahalahy fa tsy fitaovavana zany taradiny ray mieritreritra hoe ao fa de misy ihany mitondra antsika ody rehefa avy eo hoe de lasa ihany namonjy am'le rendez-vous tamin'le mpitondra camion ka le camion koa tany ananonanina tany tena nisy niazona azy adiny ray de nampahery le zavatra hoe maneke an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra le ranga zany tena le ranga mpitondra camion mieritreritra hoe izy ny tena tara sy ny sisa ka Andriamanitra miregle an'le zavatra de naseho amintsika dia ny hoe mpanao fahagagana ny Andriamanitra tsika ny daholo miregle ny zavatra rehetra mampitsimbadika an'izao tontolo zao raha ohatra ka tsy maintsy atao izany anasoavany atsika fa ny zavatra takiny androany dia maneke azy maneke an'Andriamanitra ianao izy maneke an'Andriamanitra ianareo manoerany devoly de andositra anareo izy hitanareo akoatra ny faneketsika an'Andriamanitra zany de zavatra anankiray faharoa tena ilaina ataotsika ihany koa de sika manohitra ny satana amen manohitra ny satana tsara be ny manaiky an'Andriamanitra fa misy tasy anankiray zay natao ampivadinan'izany fanekena an'Andriamanitra izany de ny fanoherana ny devoly somary mitongilana zany mandeha ila isika raha toka manaiky fotsiny an'Andriamanitra kanefa tsy manohitra ny devoly de tena tiana tsindriana be zany hoe zany no mahavoafitaka pinsy kristianina maro ankehitriny hoe mpivavaka be fotsiny mpamaky tenin'Andriamanitra be fotsiny tena marina manaiky tokoa an'Andriamanitra fa misy asany maizina be eo amin'ny fiainany manimba sy mamodika azy azontsika ve de zay ny zavatra ampianarina sy zaraina amintsika ny hoe akoatra ny faneketsika an'Andriamanitra natao hanohitra ny devoly koa tsika ry havana amen ny devoly matetika ny fiasany dia ao amin'ny fihetsepontsika ao amin'ny saintsika ao mamafy sain-dratsy mamafy saina negativa mitanareo ve rehefa misy zavatra ataontsika ohatra tanterahantsika zavatra tokony ohatrany hoe ilatsika misy atanty misy zavatra ohatrany hoe fepitona no atongavan'le zavatra andrasantsika sy atateraka le zavatra andrasantsika de ao anatin'iny fepitona iny le ratsy mamafy saina negativa be hoe karaha tsy azo zany le izy karaha tsy ohatr' zay ny zava-mitranga karaha ohatra zany ranona tsy manaiky azonareo hoe misy saina negativa be de be afafy n'le ratsy ny fanaony matetika hoentina anongotana ao anatintsika ao ilay fatokina an'Andriamanitra de androany hoy Andriamanitra hoe tsy natao fotsiny anaiky an'Andriamanitra ianao fa natao koa manontany anohitra ny devoly amen aza manome fitoerana ho an'ny devoly ry havana halleloia aza vela satana ampirorosaina anao amin'ny alalan'ny saina negativa maro asesiny ary ataony ohatra mitraety karaha zao anao tsy mahazo taratasy ka raha tsy mety zany iny demarsa nataonao iny karaha ohatra ary zareo zany ny tena hoe manao tena hoe tsy rariny tanareo mitraety karaha ohatra ary ny volana menao iny zao mbola tsy ampy de mbola hitakiny an'izao indray ianao de ahoana no ataonao azonareo hoe karaha zay rehetrarehetra zay ary ny tena tazominao de inona ny vahaolana anao tsy mampijaly saina fotsiny ve isika de androany hoy ny baiboly hoe manoherany devoly toery satana toero tonga de tena aloavy mivavanao ny tenin'Andriamanitra hoe mpamonjy morazo indrindra amin'ny andro fahoriana ny Andriamanitra miala daholo zany sain-dratsy zany miala zany saina mifanesy be debe mampahory tsy haintsika ve tonga de tena mampijaly mampahory le fomba fisainana le saina negativa rehefa taon'ny satana de iny tsy Andriamanitra nanaisitra ny sain-dratsy ao an-tsaintsika fa isika natao hanohitra ny satana amen asika ve le izy Andriamanitra de mibaiko sy mandidy izy hoe aoka isika anana sain'i Kristy koa aoka zay zavatra mahafinaritra zay zavatra tsara mateo ty no aoka ataotsika mameno ny saintsika azonareo travail atsika zany anjaratsika paratsika ny manaisitra any satana manohitra ny satana mandary eo sain-dratsy maro samihafa
azonareo ve le izy de averiko ndray mandeha tiako tafalatsaka ampisika mandringa atsika na de kristianina azy mandringa raha vao hoe manaiky tsotra fotsiny an'andriamanitra fa tsy manohitra ny devoly amen de natao isika anohitra ny satana toero izy de andositra anareo ny tenin'andriamanitra maneken'andriamanitra ary manoera ny devoly de andositra anareo izy tena lasa izy tena mandositra atsika izy solotsika la sain-dratsy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra solotsika la sain-dratsy amin'ny alalan'ny fideranan'andriamanitra azonareo hoe tsy andriamanitra no ampisokatra ny vavanao de hideran'andriamanitra fa ianao no natao akatotsotra de manapa-kevitra hoe de raiko andriamanitra amin'izao ora segondy zao nininona fisehoany zavatra eto nininona zava-misy zava-mitranga sokafako ny vavako de raiko jesosy velona ianao jesosy mahery ianao jesosy magagy ianao jesosy amen taterao zany eo amin'ny fiainanao maneken'andriamanitra manoerany devoly de andositra anareo izy ao amin'ny sainany resako zay iteny raha vavola tahiny eny toko zany matetika mahazo anazy efa le tena mafy be reny atako zany de tsy mahateny tsainao zany le tenin'andriamanitra tsy mahateny tsy mahavita mivavaka ohatran'izany de zany ataoko voalohany indrindra tsoky le mpiara-mivavaka amiko reny zany hoe mila pahirezina fa nao iaraka hivavaka de isan'ny tsy fanakenan'andriamanitra koa zay fahalemena zay azo lazaina koa hoe fahalemena bon tsy fahalemena amin'ny lafiny ray fahalemena koa amin'ny lafiny ray satria à certain moment tsika tena tokony tena mihitsiny ko hoe personnel le épreuve azonao fa amin'ny lafiny anankiray c'est vrai hoe fiasan'ny fivavakany marina mahery indrindra azonao ilaina misy lafiny anankiray zany ka ianao no afaka maheno amin'izay fotoana zay satria fanamasina no mibitsika sy mitarika anao hoe mila miantso ny olona ianao zao sa ianao rery mihitsy satria tsika koa misy travail de soi azonao le izy tsy voatery foana ianao iankina amin'ny ranona sy ranona moa matetika ao anatin'le hoe iantso an-dranona sy ranona iaraka hivavaka indraindray tsy azo le olona farany aloha de olona ray natsona lasa olona fito tsisy azo ny anankefatra lany ny atsasakadiny finalement miala maina ianao azonao hoe nandeha le atsasakadiny tsy nisy inona vita fa raha makatotsotra anao amin'iny manomboka mandoalika ohatra tsy voatery hoe mandoalika fa manomboka ozy ianao hoe jesosy ianao ny mpanjaka ianao ny tompo anao fahefana rehetra ty tanka azonao tsy voatery hoe vavaka be lavareny ko fa tena juste hoe kasenao fotsiny an'ilay saina négatif mifanesy be debe tena zay mihitsy le izy hoe fanoeranao tsotranyiny de ho hitanao koa hoe misinda tena ohatra ny glasy miparesaka azonao hoe ohatra anankiray tena akaiky ty tamin'ny lakamisy tamin'ny zoma afako malo nandeha nisy olona nalehako zany nasaina nalehako de rehefa tonga ny tany amin'le olona désagréable be le raha vazaha efa antitrantitra de tanareo misy toetra désagréable be tena ohatrany hoe nivoaka tao zany tena ohatrany tsaratsara nanaovany ahy teo hoe ny zavatra nyresahanay teo de nivoaka avy eo tena ianiko mihitsy le ratsy tena ohatran'ny manakoranao jereo ianao ty fa niala maina nangasiasy tena minitra maromaro nanaovany an'izany tena ny fanesy be debe tanareo ao anatin'ny fotoana toy ireny ve tsy tadidinareo tsy hainareo hoe averinao daholo io zavatra tsy niadinyady tamin'ny fiainanao io tany sainao daholo ianao ne olona zao ianao olona itsy ianao tsy tafavoako zany ianao nge olona mananina ianao olona manana ohatraohatr'izay matetika no ataony tena mitraety fa tena ozy tamin'ny bodikanique minute hoe tena miala ianao ry satana na sandratro mafy ny feoko tao anaty tomobile moa ao anaty tomobile io tena ino ny tianaran'le toeram-bavaka fotoana rendez-vous fivavahana sy fanoerana ny devoly ozy amin'izay jesosy ny mpanjaka nitsangana tamin'ny maty nandesiny ery ny fahafatesana miala ianao ry satana azonareo fa nanomboka nanandratra ny jesosy fotsiny zany fa tsy tena hoe vavaka be fa tena ianiko mihitsy hoe ohatrany hoe lasa zay nandrasany de iny izy fa lasa nandositra vita zay amin'izay ozy aho hoe lasa ianao miala tamika fa ho atakeko za manao contre-attaque nanomboka mivavaka amin'izay ao amin'ny malagasy anatin'ny tombilako iny malagasy rehetra eto amin'ny pile de France nareo ve tena manao contre-attaque fa mazotra zany adaladalainy teo oza de ho hitanao ny anaovako anao amin'izao segondra sy minitra sy ora zao rehetra any amin'ny fahaverezana any amin'ny faharatsiana any amin'ny fahotana nefa efa voatendro any amin'ny fiainana mandrakizay andrany de afindrako amin'ny anaran'i jesosy azonareo tikitariny nararatiko
iny fa hoe tena hoe nisinda dia nanavesatra rehetra kina ny tena tiana olazainy manekehan'Andriamanitra dia manoherany devoly dia andositra nareo izy. Jakoba 4:7 dia ny 5:7. Andriamanitra tsy hanohitra ny satana velively eo amin'ny plasinao. Azonareo manao ny parany izy zava-magaga tsy haitsika no ataony zay ny parany. Azonareo ve mamangy olona any amin'ny tsy hitamasontsika any mikasika ny fon'le olona mampiova ny fon'le olona mahatonga azy hoe bon ovainary zany ny vola lohany ity alatsaka ny vola saina lohany ohatra zay no ataony. Azonareo fa ny fanoherana ny satana zay miatake atsika ianao no natao anao an'izay manekehan'Andriamanitra dia manoherany devoly dia andositra nareo izy. Zasy ianao no natao anohitra ny satana efa nomenasy anao ny fahefana rehetra. Tsika rehetra namerina hoe rehetra nandresy ny hery rehetra nanany fahavalo ka tsisy ampaninina nareo izany hoy Jesosy. Efa nomena hoy Jesosy ny fahefana rehetra ety an-tanikatra any an-danitra ary ino za maniraka anareo mena nareo ny fahefana rehetra koa andresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Ianao no natao andresy natao anohitra azy. Anisany fiasan'ny satana ihany koa koatra ny ato amin'ny mitraety ataony ato dia ao amin'ny fihetsepotsika ao amin'ny sentiment émotion atsika izy no miasa matetika ao amin'ny âme. Azonareo hoe ny esprit atsika zany no tena marina nanana relation tamin'Andriamanitra tamin'ny alalana ny lorantsika tena ho an'i Jesosy fa ny âme atsika misy travail be dia be natao amboarina natao atao tsika natao hitravailler. Zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenany hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina ary tena miova mihitsiny koa tena hoe ao amin'ny âme atsika misy travail ao amin'ny émotion atsika ny saina moa ao amin'ny âme koa fa ao amin'ny fihetsepotsika misy travail be dia be atao. Ao satana matetika no mandamaka ao izy dia mampiferitra anao hoe ianao ane mampalahelo jereo tianao tsisy olona mihitsy mikarakara anao jereo ny olona angesa mivariana amin'ny ataony daholo jereo zao anao rery any jereo no misanandreo adidy manandraikitra miresaka anahy io ianao no misanandreo adidy manandraikitra rehetrarehetra reo ianao daholo jereo ianao tsikerikany ianao manao an'ity ianao mamonjy andre ianao manao an'ity. Azonareo ve dia ao anatintsika ao antsika indraindray mamela ny fotsika ilofiky ny alahelo. Azonareo ve ilona ao anatin'ny tristesse ao amin'ny fotsika ao koa izy mandamaka indraindray dia natao izany ro azontsika amena tonga dia mijoro anao dosany hoe za tsy olona mampalahelo imbe dia be zany ny ainako vao tamin'ny herinandro ity zany ny ainako ny zavatra teo zavatra nitranga dia avy eo tena ianiko mihitsy misy ileny anankiray tena tehiteny hoe cette fois-ci andana tena mivavaka mitomany eo anazy efa elabe tsy mivavaka mitomany zany hoe mitaraina amin'Andriamanitra dia tamin'io andro tena misy ny teny amin'ity ngambany amin'ity kosa ny amba vita vavaka mitomany amin'izay amin'Andriamanitra psyo mihitsy hoe mampalahelo loatra zao kahako zao dia ozy le ilany anankiray mandangy tsy mampalahelo zany ianao tonga dia le raisiko oza mariny zany tsy mampalahelo dia rava avy eo. Azonareo hoe zao avelinaina eto hitanareo tsy olona mampalahelo alleluia ka inona ny tena tiana lazaina manekenao an'Andriamanitra manekeny ny famasinany manekeny fahalebiazany manekeny fahagagana hainy atao manekefa mpamaly vavaka izy manekefa medidy sy miandraikitra ny fiainanao izy manekefa mitantana anao amin'ny tanakavana ny famarinana izy manekefa tsy mandao anao zany mihitsy izy na mahafoy anao manekefa zanaka maminy ianao ray tena tianao izy manekenao an'Andriamanitra dia amin'ny ilana anankiray manoherany devoly. Zay ny fiaraha-miasa tsara be ataontsika amin'Andriamanitra manohitra ny satana. Halleluia. Natao izany akatoavintsika aza vela io fotsika io amitaka atsika mamitaka atsika matetika ny fotsika manana aretina tsy azo tranona izy hoy ny tenin'Andriamanitra dia ao satana ny mamahatra amin'ny alalan'ny fihetsepo maro samihafa fatezerana misafoka rehefa ao anatin'ny fatezerana misafoka tsika tsy hitanao mamitaka be mihitsy atsika ve fotsika tena milaza izy fa tena tsika manana ny rariny rehetra ary tena rariny tsika raha misafoka mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra
ao Satana ny mamahatra raha metsika toerana izy potehany fiainantsika tena amin'ny alalan'ny fihetseham-po maro samihafa. Ao Satana no mamitaka manomboka mamitaka ny olona hoe enao ane jereo firy taona ny ainanao teteta tsy mba nisy olona ny tianao tanteraka zany ndana ito zao manolotra fitiavana anao ohatra marina le manomboka ao daholo fihetseham-pontsika io mampiasain'ilay ratsy raha ohatritsika ka tsy mitandrina sy tsy manohitra azy. Io faratsiana maro samihafa io mivoaka avy amin'ny fontsika hoy ny baiboly fa ny tena marina lay ratsy metsika toerana no anisany mahatonga antsika tena hoe voafandriny matetika ary dia tena natao toerintsika izy manomboka androany. Zay tenin'Andriamanitra fo izay ny zaraina amintsika ao amin'ny fotsika ao no manomboka ny atao hoe avinavina, ao no manomboka ny antsoina hoe fankalana, ao no manomboka ny antsoina hoe fialonana, ao no manomboka ao izy ny tena mampitebiteby mampivarahotsana mampangovotra azonareo ve ao amin'ny amatsika ao lay ratsy raha vao metsika toerana dia manao re asa maro samihafa ampijaliana sy ampahorianantsika dia natao isika ninona androany manomboka androany atao aninona anohitra azy anaika an'Andriamanitra dia anohitra ny devoly. Vavaka ary isika isotra an'Andriamanitra ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny teninao izay voambara teto sy io nyrenesinay teto. Misaotra fa ianao Andriamanitra raiko dia tena mahafantatra anay tsara tokoa ary tianay ary tena hoe mamboatra anay sy tia monjy ary anafaka anay mandrakariva. Ndreto izahay vonina tompo malalo tena vonina ankatoanao anaiky ianao ary anohitra ny fahavalo anohitra ny Satana. Misaotra fa mpandresy izahay miaraka aminao manoatra noho ny mpandresy izahay ka dia misaotra anao fa raisinay sy ankatoavinay zany teny zany ary ankehitriny tompo malalo dia ianao no hiasa mahagaga amin'ny fiainanay. Te hivavaka manokana izao ho anao manokana zay mahatsapa mihitsy hoe voakasika zany tenin'Andriamanitra zany ianao dia tsapanao mihitsy hoe mila ianao tena mila mba tena hoe tohana ianao mila ignerin'Andriamanitra mila nikasika Andriamanitra mila ny famangin'Andriamanitra androany mba hatonga anao tena mpijoro hatrany tena mpanohitra n'ilay ratsy tena eo amin'ny fiainanao misy asany maizina mihitsy ny tena hoe mampahory mampijaly ianao mitsangana zao dia hivavaka ho anareo ao anatin'izay mitsangana izay ianao dia mitenena manohitra anao hoe Satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny fiainako ianao. Hitanareo daty anankiroa izay tsy adino matetika dia ny naterahana sy ny fanambadiana daty telo ary ho andreo izay ny saram-panambadiana sanatria dia ho an'ny fisarapa tsisy olona manadino zany ny daty ny divorsany dia androany eo mpitsanganantsika dia mbola tena samy teny amin'ny Satana hoe manao divorce aminao sy ny asanao miala amin'ny fiainako anao hoe mitsangana dia hivavaka ho anareo Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanatrianao eto ankehitriny manatriketo ianao ilay Andriamanitra ny lanitra rainay tena tianay ary Andriamanitra tena hoe mahay zavatra rehetra. Fantatrao ny tsirairay avy izay mitsangana eto anio mila anao miasa mahagaga mila anao mi-intervenir mirotsaka tsehatra mila anao miseho aman-kery ny tsirairay amonjy sy anafaka anova fiainana ary ampitsimbadoka mihitsy ny tantaram-piainany koa dia miasa mahagaga raiko malalo miasa mahagaga amin'ny fiainany tsirairay avy ianao ankehitriny vahanao ny olan'ireo tsirairay izay mitsangandreo vahanao ny olany vahao ny olany vahao ny olany fantatrao tsara amin'ny antsipiriany zany olana zany fantatrao en détail fantatrao tsara tsisy miafina aminao dia vahao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no angatako amahanao ny olana ara-panjakana misy amin'ny fiainany tsirairay olana ara-taratasy olana amin'ny tsy fampimbola olana amin'ny fahasalamana olana Andriamanitra amin'ny fiarahamonina olana amin'ny karazana fifandraisana isan-karazana vahao izany Andriamanitra mangataka tsotra zahay ny amahanao ny olana tsirairay avy olana ao anaty olana ao apo ao an-tsaina olana isan-karazany Andriamanitra amin'ny vatanay fantatrao daholo zany mivavaka izahay hoe vahao ny olana tsirairay avy ankehitriny kosa koa aho dia mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny herin'ilay ratsy ny tanan'ny Satana zay miakapare zay tena hoe manavy toerana tamin'ny fiainany tsirairay dia miala sy roasiko amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mahery manafaka ny tsirairay androany herin'Andriamanitra
manafaka ny tsiraray avy amin'ny tahotra, manafaka ny tsiraray avy amin'ny tebitebiny, manafaka ny tsiraray avy amin'ny firoroavana saina, manafaka ny tsiraray avy amin'ny fiananana, manafaka ny tsiraray avy ankehitriny ny herin'Andriamanitra amin'ny alahelo-po, manafaka amin'ny rehetra fitebitebena amin'ny fanahy, ampanahy, manafaka ny tsiraray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto ny herin'Andriamanitra androany, mikasika ny tsiraray eto ny fanahy masina, niositry ny fanahy masina manafaka ny tsiraray, mirotsaka amin'ny tsiraray ankehitriny, misaotra raha eo, raisinay ny fifaliana avy aminao, raisinay ny fiadanam-po avy aminao, raisinay ny fahasambarana avy aminao, raisinay ny vahaolana ankehitriny ka dia misaotra sady sy miravoravo izahay, raisinay ny fanasitranana, raisinay ny fagagana, miasa mahagagy ianao ankehitriny miregleny any amin'ny tsitanay maso any hitanay faveur, andraisanay vahaolana, ivahan'ny olana amin'izay rehetra tsy takatry ny sainay raisinay izany, misaotra raiko malalako, voninahitra dia ho anao rery ary voninahitra ao ny fiainanay sisa, le ratsy tsy mahazo manakoranay ary tsy manam-pahefana mahajana eo anoloanay, mamelatra latabatra eo anolohan'ny tsiraray avy eo mason'ny fahavalon'ny Andriamanitra, eo mason'ny satana fahavalo resy dia manorakatra latabatra Andriamanitra, latabatra misy kapoakanay tsiraray avy feno dia feno ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raisinay izany raiko ary voninahitra ao irery. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika, misaotra an'Andriamanitra, tsika matoky tsika fa Andriamanitra